Amkafanina trandray toko plasy topoko vavy no hitsidinany tokantranonao amin'izao alaty alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery. Atolotratsika ny arahaba ary asaina mpanajanatsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Iresaka lavalava momba ny baolina kiritsika amin'ny ity hariva ity satria dia izay nalaza tamin'ny ity faran'ny herinandro ity satria nandray lalao iraisam-pirenena i Madagasikara ny lalao fanintsanana amin'ny tranona 2024 izay atao a Nairobi Kenya izany. Nisaraka Atsala ohatra ny Palencas Negras ny Angola sy ny Barea ny Madagasikara io tolakandro io tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Tony ny fionana tamin'ny Mozambika teo amin'ny fidinana faharoa dia voatazona ekipa pireneny Angola na ny Palencas Negras Atsala samy tsy nisy nitoko. Ny ekipa pirenena Malagasy na ny Barea-ny Madagasikara nandritra ny lalao mandroso ny fidinana fahatelo ny fifanitsan'ny Shanina 2024. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao. Nisy any anefa ny baolina tokony ho tafiditra injiva sy ndimby teo amin'ny minitra faharoa amby 3 sy 4 ho an'ny Malagasy. Toraik zany ihany koa ho an'ny vahiny dia natetika nananotanina ny Tsatoby ny ambenany Ando mpiantsatokazy malagasy ny fanafiana nataondry Adriano Belmiro sy Ricardo Job Estevao. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanjakan'ny malagasy ny lalao taoriny ny fampidirana ny Nono Sibela tao amin'ny lohalarana. Nisy mihitsy ny baolina tokony ho tafiditry Nono taoriny ny tolotra nataony Ibela. Samy natsapa moa ny mpanazatra malagasy sy angolais ary Augusta sy Beto Bianchifa nanana ny lanjany ho an'ny rotota iny lalao natao androany ity. Rary loatra ohatra izy ireo raha niady ny lalao. Vao maika hanandanja bebe kokoa ho an'ny rotota araka izany ny lalao miverina atao any Angola ny sabotsy 17 Aogositra ho avy izao. Ho an'ny mpijery sy ny teknisianina hafa kosa indray dia natsapa izy ireo fa nisy fahadisoana kely ihany teo amin'ny fandrafetana ny lohalarana malagasy tany ampiandohan'ny lalao. Na izany ary dia saika manantena vokatra tsara avy amin'ny Barea hatrany ny mpankafy amin'io lalao miverina io ahafahana miatrika ny dingana famaranan'ny Shanina any Kenya taona 2024. Zaivina tokoa mantsy fa nahavita nandresy any Mozambika roa noatra amin'ny Malagasy nandritra ny lalao miveriny ny fidinana faharoa na dia nanao ady sahala roa aza teto an-tanindrazana.